Resaka minisitra zava-misy ato an-tanàna Erzoa Shenzaida nandefa dosie hilatsaka ho minisitra. Inona ny mampatonga an'ilay resabe iny? Contexte aloha, raha resaka Erzoa zany a, ninona zavatra tsy fantatra momba ny tolona ny tanio anazy. Reny nanisan'ny kolokolo nahandro namasaka an'ireny grevy ireny malala ny tsiambaratelo rehetrarehetra. Manana ny vision politikany izy, manana ny fomba fijeriny. Tanora ankehitriny manana ny heviny mikasika ny resaka politika. Raha ny zava-misy no jerena dia mahay manipule izy, mahay mi-influencer izy amin'ny zavatra décision politika eto amin'ny tanàna, mahay miady toerana ohatran'ny sasany koa izy, tena mahay an'ilay politika ohatran'ny fanaon'ny zareo rehetrarehetra. Tsy dirako izay fa ny tsy azoko fotsiny dia ilay kaozany Monsieur Patrick Ramiaramanana sa Monsieur Patrick hoe tonga dia mikisala zany fa ilana nakisaka amin'ny mikolo ilany antso hoe raha vao ny gouvernement mba ahafahala maka plasy dia tsy azoko. Aina ange zany politika fanaonareo konkoa zany averiny aminareo le izy, fa rehefa tsy mety aminareo le olona dia azakianina be ohatr'izany fa mba zaiza ohatranay ihany reny iny moa zany vokatra ho anahy napetrako foana hoe mety traikefa moa zany no tsy nahafaka anahy zany. Rehefa hatrany am-boalohany no niteny hoe tsy maintsy misy olona tsara kokoa no za eo fa aleo fenitra no apetraka hoe mba fenitra farany ambany zany ny traikefako sy ny diplômako. Ataoko angamba fahavoavaly zay amin'ny ampahany satria le olona voatendry vaovao daoko hoe manana expérience daholo sady manana diplôma tsara. Ny faharoa kosa nefa le resaka fitiavan-tanindrazana tsy afaka ho resahako satria tsy afaka nandrefa fitiavan-tanindrazana ireny olona voatendry ireny na ny olona efa teo satria tsy nahita ny entretien zareo momba ny entretien moa zany be dia be nareo matany fa tsy afaka ho lazaiko satria na dia maro raha ndreko tantaraina tao anatin'ilay zavatra misy clause de confidentialité ao anatin'izay dia tsy afaka hita tara-petsaka. Ny farany ngamba ny mahavariana anahy amintsika vahoaka fotsiny raha miteny ianao hoe hiditra lasaina miady plasy tsy niditra nefa tena nikanina hoe rehefa tsy nareo ny anao tsy zavatra iova, nareo manao politique de chaise vide, tena hoe voakena be dia be zany dia nefa ianao rehefa postule indray kianina indray hoe mitady plasy manahirana antsika malagasy manahirana. Fa inona aloha ny vokatra ho apetrako foana koa ny tanjona na hoe tena fanovana Madagasikara mety hoe amin'ny fomba hafa indray ny hitondrana an'izay fa iny aloha ny zava-misy dia raha antsika mahita eto. Izahay kosa dia mijanona foana rehefa misy zavatra tsy mety dia miteny foana satria izay le hoe liberté d'expression aleo milaza ny zavatra tsy mety. Za aloha zany mbola miandry satria misy audit ny Cour des comptes une partie mbola tsy mivoaka, tsy maintsy ho jereko kely izay document izay fa misy zavatra maromaro mampisalasala kely tsy afaka natao rapport public ilay satria fohy ilay fotoana fa inviteko nefa tsika hijery an'izay zavatra izay fa ilaina koa izay mirary soa eo. Manamafy ny amin'ny tohan'ny raharaha politika eto Madagasikara tao aorianan'ny fanendrenan'ny minisitra omaly. Betsaka dia betsaka ny zavatra tsy azoko, tsy haiko ianao raha mitovy amiko hoe ahoana tsara ny tena fipetraky ny zavatra omaly iny. Androany isika dia hiresaka amin'ny fitoniana satria ao anatin'ny fitoniana no ahafahana mahita ny marina. Tsy hitoko teny fatratra ka hiteny hoe zao ny zava-misy fa ho apetrako amina endrika fanontaniana ny zavatra tsy azoko, zavatra mampiasa ny saiko mikasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Voalohany harinoko fa iraisantsika dia ny fanontaniana mikasika ny minisitry ny tao amin'ny resaka angovo teo ny Andro Raldera. Naninona izy no tsy reconduit. Betsaka ny resaka mandeha eto amin'ny Facebook hoe izy irery ihany no nahavita ny tenir tête tamin'ny karana. Ny fahamarinany aloha tsy haiko fa betsaka ny resaka mandeha mikasika an'izay. Noho ny fiadivany tamin'ny karana ve? No nampatonga anazy voala sa resaka hafa mihitsy? Raha mandeha amin'ny tena transparence, raha mandeha amin'ny tena fanavaozana, inona no critère na nalàna na nampatonga an'ireo minisitra sasatsasanyireo voatazona amin'ny toerany? Inona no zavatra nitranga? Fanontaniana manaraka ihany koa dia hoe raha notazomina ny ankamaroan'ireo minisitra izay teo aloha
ny ilaina ave araka izany ny nanovana ny gouvernemanta, ny prime ministre sy olona sasatsasany izay midéranger ihany ao anatin'ny gouvernemanta ave no tsy maintsy nasorona nitondra tao anatin'ito fanavaozana ito. Raha tsy izay dia raha raisina hoe nanana fomba fisainana madio ny PRRM, izany hoe nanana volonté hanova izy, fa tsy arak'izay nefa ny situation satria nisy ary henontsika avy aty ivelany fa hoe nisy ny contrainte tsy nahafahan'ny PRRM ny agir librement, izany hoe nanao izay zavatra araka ny tokony ho eritreretiny. Raha tena nisy izany zavatra izany, mila ampahafantarina ve ary mila mahafantatra an'izany ve ny vahoaka malagasy, ary misy mesura tokony raisinareo ve zany hanitsiana an'ilay izy, satria ny fanavaozana dia tsy fanavaozana olona fa fanavaozana rafitra ary indrindra fanavaozana mitondra ho any amin'ny fandrosoana. Fahatelo, raha niraisina hoe ny tanora no nengan'ny tolona, dia raha hoe raisina amin'ny hoe olona tena nitolona, olona mahitsy izany no nengan'iny tolona iny dia nampahatonga amin'ny izao fanavaozana izao. Mba azonareo hazavaina ve inona izany no antony nampahatonga ny hery-zo tsy voaray? Betsaka ny tanora nanolo-tena tao ho amin'ny toerana minisitra. Hazavao sa hoe tsy mila hazavaina fa mampandiny tena, mahalasa saina ny hoe inona marina izany ny zava-misy eto Madagasikara mahatonga ny tanora tsy voaray. Resaka alahelo toerana ary ny tolomana dia tsy ho amin'ny toerana fa ho amin'ny fampandrosoana. Ireo olona izay voaray raha ve araka izany, ireo olona rehetrarehetra ireo izay voaray, azo antenaina hitondra ny etaentanay tanora ny tolona ho amin'ny fampandrosoana tokoa. Zaho manokana tsisy olana amiko niza ny tonga minisitra eo, ary ireo minisitra ireo matoa voaray misy antony. Tsy tena hoe manana fahaiza-manao fa misy antony. Fa matoa zany izy ireo voaray hitondra amin'ny fampandrosoana ve, azonahay ho antenaina ho amin'ny fampandrosoana tokoa ve? Malahelo satria efa sady nizarazairaina ny mpitolona tena kianja, dia lasa tsy manana herintsony izy aty aoriana, kanefany izay olona nametrahana amin'ny fahefana zao ohatra eto mbola tsy tena mamaly tsara araka ny tokony ho izy ireo fitakiana. Faefatra fanontaniako dia hoe ahoana izany ny tena fipetraka ilay hoe fanambaram-pananana dia ny fametrahana an'ilay transparence interministériel moa izany fitenana azy isaky ny ministera. Satria izao teo zao izy nanomboka ny asa, tsy haiko hoe taizany nahitana an'ilay fanambaram-pananana fa izaho aloha tsy nahita. Matoa zany izaho raha tsy manana accès à l'aise, matoa zany izaho tsy naharaka any dia la plupart amin'ny malagasy tsy naharaka an'izay zavatra izay. Malagasy rehetrarehetra nefa tokony haharaka an'izay. Ce qui veut dire zany tsy ampy ny resaka publication, tsy ampy ny resaka communication amin'ny resaka transparence eto Madagasikara. Raha hanomboka zany ity gouvernemanta vaovao ity dia manomboka amin'ny fanambaram-pananana, dia tokony ho publiena tsara hoe manomboka izao ireto sy ireto ny fananana, mba tsy hampandehan'ilay resaka goavana be tao amin'ny Facebook hoe efa navita trano 3 sahady amin'ny minisitra zao, efa nangona fiara zao sahady, ilay hoe fananana lasa mitombo be. Mampametra-panontaniana izany hoe ilay tena politika na transparence ve tenenina fotsiny sa tena arahana ezaka, arahana hetsika, arahana asa. Ty fanontaniana tsy dia misy dikany nefa mahaliana ny sain'ny maro. Raha nampiasa détecteur de mensonge izany ny fitondrana, aiza ny fipetraky ny valan'ireo détecteur de mensonge ireo? Minimum zany mba misy information mipasse fa tsy hoe nampiasainareo fotsiny ilay izy pour aboutir hoe résultat zany voatazona daholo ihany ireo teo aloha. Mampametra-panontaniana hoe raha nampiasa an'izany ve zany dia tsisy magoy mihitsy zany olona madio daholo ve zany ireo olona rehetrarehetra ireo, ary ireo ministra izay voala tamin'ny toerany ve zany
dia nifahira tamin'ny détecteur de mensonge sa raison personnelle sa raison hafa mihitsy. Izany fanontaniana izany mampametraka ny sain'ny be sy ny maro izany, ka tokony ilaina famaliana. Tel est Retsy.